Iansoroka raha mavesatra dia mavesatra ny be ny tanàna indrindra manoloana n'ilay karaman'ireo mpiasa ireo 12 volana. Fantako dia fantako tsara fa tsy andraikitry be ny tanàna izay tamin'ny nahatongavan'izay trosy izay, fa kosa misy le atao hoe continuité de l'État. Ary efa niresahako tamin'ny flo io tamin'izy taty tamin'ny niady fototra ny université tery mahafaly tery Vatofotsy dia hojerena ozy izy io ka mila jerena satria ny sasany amin'ireo raha mato minisitra efa mindaosy fahafatesana mihitsiny ary. Indrindrindrindra misy fetraikany be eo amin'ny tokantranon'izy ireo ary tena mahonena satria mpiasan'ny commune izany dia angataka tsy angataka ireo mahamenatra raha mato minisitra, sady ianao koa zanaky ny mpitsofokovy any raha mato minisitra miatra eto Antsirabe koa ianao. Ka zay aloha zay hoe ty Antsirabe ty tena tokony ville pilote izy ty, deuxième grande ville de Madagascar. Antsirabe manana ny spécificité. Antsirabe ville industrielle, ville d'eau, ville touristique, etc etc. Ka noho izany dia eto koa zany dia manaiky mavesatra hoe ary mitaka ny fanovana ny toe-tsaina ny tsirairay, mila miova ny toe-tsaina tompoko, indrindrindrindrindrindra ny fanajana ny soiombona, ny fanarinarina fako eny anaty kanalina rehetrarehetra eny, ny soiombona mila jaina. Esprit d'appartenance tokony ananan'ny tsirairay izany ary mitodika ihany koa mba tsy handeha iloatra ny kiraro ny bimina, satria fantako ny andraikitra iatsoroan'ny hoe Andriamatoa be ny tanàna ny tena mba dradradradrako ary faniriko za solom-bavamokana Antsirabe voalohany dia ny hoe mba handraisanareo orinasa eto amin'ny faritra Antsirabe atanana n'ity Antsirabe ity satria tonga bakivaky ry tompoko sady marary ny mameno satria mipetraka tsara le hoe ville industrielle. Mety iteny ianao hoe zay efa mandohitrako ekeny zany ary izay no anetarako ny mpitondra fanjakana hoe atoko ny kitapom-bolam-panjakana ihany koa zany Antsirabe zany raha mato minisitra. Ny dikan'izany dia mba atao terim-bororinina raha mato minisitra, tsy akahiny reniny ary tsy abotry ny zanany. Ndao mba ajerena amin'izay ty tanàna Antsirabe iombena antsika ity ary eto daholo ny vola miaingy dia reto tompona orinasa reto koa dia mba angatahako indrindrindrindra ianareo mpiserasera rehetrarehetra zany mba angatahako mba mitondrany anjara birikinareo indrindrindrindra eny anivon'ireny sekoly reny satria misy zaza tena mamponena tsy misakafo ary indrindra na ny akanjo na nina mila misy mipetraka amin'ny tany reny efitsika ville industrielle dia ozy izy raha samy mandray anjara kely daholo ny orinasa ohatra hoe manao 500 metre kely daholo na 300 metre kely daholo maivana ny fitondram-panjakana. Bravo anareo orinasa, bravo anareo vahoaka Antsirabe fa vetivety ny anaovantsika n'ity fampandrosoana ity tsy ela eritaona raha ela be mandroso Antsirabe miverina ny asan'ny tanàna tompoko lasy tovovavy, miverina le hoe Antsirabe madio, Antsirabe mandry fahalemana, Antsirabe mateo ty, Antsirabe mateo onona tompoko lasy tompoko vavy. Averintsika io misy manantena fa voapetraka teo daholo ny hoe teto ny filoha ny teraka, teto raha mato minisitra ny teraka, tsika jiaby tout le monde everybody teto daholo. Manina Antsirabe tsy androso hoe noho izany mila n'Antsirabe mandroso malaky ny vahoaka ary matoky aho fa misy andreo ray aman-dreny pastora Lijoy tena hipetraka ampamarinana ny fitantanana ny tanàna satria zay ngeny tsy ampy ny mpitondra fanjakana tsy ampy dia hoe tsisy afa-tsy zay any ny vahaolana rehefa mpitondra fanjakana manao an'Andriamanitra tompo sy mpanjaka amin'ny fiainana
ka matahotra an'Andriamanitra mirosy daholo ny rehetrarehetra. Que demande le peuple de classe de vallée.